dia mbola amin'ny fivaliana trano no afahana miaraka amintsika anatin'izao fotoana foy izay andrasantsika mifampahirezana amin'ny alalany tenin'Andriamanitra izao. Vavakisika Jehovandriamanitra ray, misaotra ny mandrakariva izay raha mbola manana fotoana ka afaka miaino ny teninao. Angatahany aminao dia mifanainao masina no hiasa mandrakariva ao anatin'ny vahoakanao tsiraray avy hatramin'ny madinika indrindra, isa-tokantrano, isa-pianakaviana, eo amin'ny faritra, eo anivon'ny firenena mihitsy, satria tsy takona fiainana aminao ny toe-javatra mitranga ao anatin'ny fahasahiranana, ao anatin'ny atim-panahy, kanefa mahatombo larenay ny feonao dia manana hevitra hiheverana anay no hevitra tsy hahatonga ny loza fa fiadanana dia mahasamby anaiky hiaino ny feonao ny olona rehetra. Tenena indray Jehovah fa miaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Lasa sahady ny fiatombohan'ny taona, efa 5 andro sahady izay lasa miazakazaka ny fotoana, kanefa miaraka amin'izay ihany koa miazakazaka ny fahatongavan'ny Kristy eny amin'ny ranolanitra sy ny fampitehany ty izao tontolo izao ty. Rinona no mamaritra an'izany? Ny fiazakazahan'ny faratsiana misy manerana an'izao tontolo izao, ary saky misy amin'ny firenena rehetra fa ny ankamaroan'ny olona tsy mahatakatra ny famantarana asehoan'i Jesosy ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Raha mijery fotsiny tsika ny Mateo 4:20, jejajeja tsy aritra mba hisaintsainantsika hoe tsy tokony variana fotsiny tsika amin'ny zavatra mianjady andavanandro, fa tokony mahay mamantatra ny famantarana rehetra izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra mba hitandremantsika ka tongatsika hitodika amin'Andriamanitra. Mateo 4:20 dia izao no voasoratra ao: raha isika amin'ny 5:7, ary dia atolony amin'ny fahoriana ianareo izy ka hovonony ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny mianarako, ary amin'izany andro izany dia ho fitafitohana ny maro ary ifampiampanga sy ifankahaly izy, ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro, ary noho ny mihabeny tsy fankandoava-dalàna hiamangatsika ny fitiavan'ny maro izy. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ary ho toriana amin'izao tontolo izao ty filazany tsara ny fanjakany ty ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra izay vao tonga ny farany. Anisan'ny apahany famantarana napetraka Jesosy Kristy izany ary ny zavatra misongadina ao anatin'izy io dia ao anatiny mihitsy izao tontolo izao, ao anatiny mihitsy ny firenena, fianakaviana na ny fiangonana azy, dia tena ho tafitohana ny maro, ifampiampanga, ifankahala, isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro, dia tsy takona fiainana ihany koa be dia be ny fitoriana filazantsara mifanohatra amin'izao vanim-potoana izao. Ao no mampitahotra, ao milaza zavatra tena tsy haino eritreretin'izany, kanefa ao koa mitory ny marina, ao no mananatra. Raha tsy mandinika ny soratra masina tsy mahita hoe iza amin'ireny ny tena feon'Andriamanitra miteny. Ry izany indrindra no tena ampitaina amintsika hoe vanim-potoana tokony hitodiana amin'Andriamanitra izao. Vanim-potoana tsy tokony hanaovana tsirambina ka hahatonga antsika hifahatra fotsiny amin'ny zavatra mandalo ety amin'ity izao tontolo izao ty, fa raha hitady vahaolana dia ao amin'Andriamanitra irery any. Ry izany indrindra no nahatongava n'ilay teny fikasana izay hiaina antsika ao anatin'ity taona ity. Mety ho lasa fisainantsika hoe fa iza moa ianao no andeha hanambara ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra ho anay, ao amin'ny fianakavianay, na ao amin'ny fiangonanay, na ao amin'ny firenena mihitsy. Ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga dia asainy ambara araka ny teny iray amin'ny Mateo 4:20 hoe dia tsy maintsy hotoriana amin'izao tontolo izao ty vilazany tsara ny fanjakany ty ho vavolombelona ozy izay vao tonga ny farany. Fampimanana ny olona ny amin'ny toe-javatra mitranga, misy zavatra mahadiso hevitra ny olona mantsy raha vao miresaka fivavahana, dia toromarika rehetra apetraka eritreretin'ny olona hoe amin'ilay vanim-potoana hidirana any am-piangonana no anatanterahana an'izany.
ary fataritsika fa maro ny fiangonana misy ny fivavahana samy manany ny andro ivavahany mivavaka amin'ny andro sabotsy ao mivavaka amin'ny andro lahady ary ao kristianina zay tsy mitovy hevitra ina moa tsy mampitovy hevitra vokatra tsy fandinihana soratra masina ka na izay fotsiny ary dia miteraka tsy fakataovan-dalàna teraka tsy fifankatiavana ho zay ry amin'ny matodiko 4 ny fampepangany maro ary zany rehetrarehetra zany nefa hitantsika taratra fa tsy taitra ny olona ka diso hevitra ny olona raha ohatra hoe amin'ny vanim-potoana hidiranao any am-piangonana ihany no marina le teny fa ny tenin'Andriamanitra matotonga dia teny natao hiainana andavanandro teny tokony arahana azahoantsika vahaolana be dia be nga ao anatin'ny soratra masina tantara rehetra sy ny anatranatra napetraky ny tenin'Andriamanitra zay tsy hoe any amin'ny fiangonana fotsiny no marina le tenin'Andriamanitra fa misy fitsipika ara-pitondratena ara-moraly napetraka Andriamanitra mba hiaina ny firenena rehetra mba hanana ny fiadanana ary indraindray mety ho diso hevitra koa ny olona satria hoe ka hafanareo kristianina fa zay tsy mino an'izany Andriamanitra zany dehibe koa ao anatin'ny baiboly ny firenena jentilisa zay tsy manaiky an' Jehova ho Andriamanina kanefa ny zavatra mitranga Andriamanitra mitompo ny teny farany ary mamaly azy ireny araka ny azany fa Andriamanitra nefa tsy metraketraka fa Andriamanitra nefa dia mampafantatra azy fa misy izy ary izy rery no Andriamanitra tokana ka tsy mino raha le firenena jentilisa dia aseho an'Andriamanitra fa marina izy raha tsy afabela eo ambanin'ny tana mahery n'Andriamanitra ny firenena jentilisa ary zay ny tokony hadiso hevitra ny olona amin'ny fanevatevana n'Andriamanitra tsy mino an' Jehova Andriamanitra zay ivavahanao zahay mety tsy mino ny olona fa tsy afabela amin'ny fitsaran'Andriamanitra izy ny tsy maintsy tompony teny farany ary ny fotoana mamaritra n'izany rehetrarehetra zany teny mahavelom-panantenana ny teny omen'Andriamanitra kanefa mila dinihana tanteraka satria raha niverintsika amin'ny Exodosy 9:1 Exodosy 9:1 dia mampiseho ny alehibe ny famondrampon'Andriamanitra amin'ny olombelona zay mitaraina aminy satria io Andriamanitra io tena tsy mba mahataty mihitsy ny fahorian'ny olona izy tsy hoe ao anatin'ny fahoriana le olona mijaly le olona dia mety rantsehitra izy tsy afaka manao neninina izy tsy manery izy manaja ny safidin'ny olona fa ny tena tsy zaka ny fon'Andriamanitra mahita ny olona ory mijaly ka mitady famonjena aminy zay tena tsy zaka ny fon'Andriamanitra fa eo ny eo Andriamanitra dia tonga dia manome ny vahaolana omeny zay olona mitaraina fa le vahaolana omen'Andriamanitra nefa arahana fepetra ary tena mamindra fo tanteraka mihitsy izy mitsetra izy ary eo no manaovantsika antso hoe na inona zavatra mitranga alao miverina amin'i Jehova alao mangataka vahaolana amin'Andriamanitra fa ny vahaolana ao amin'Andriamanitra dia vahaolana miteraka fiadanam-po misy filaminana misy fitiavana misy famondram-po zay no nahatonga antsika nampahatsiaro ny toetran'Andriamanitra mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina mampiposaka ny masoandro amin'ny meloka sy ny tsy meloka ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy dia toraka izany koa tia tenin'Andriamanitra ity raha tonga tia tenin'Andriamanitra ity tsy hoe ho an'ny kristianina irery any fa ho an'izay manatsofina rehetra satria ny azo antoka tokana ny Andriamanitra zay vavahana io Jehova Andriamanitra io na mino ny olona na tsy mino ary manana fahefana amiko izy manana fahefana aminao izy manana fahefana amintsika rehetra izy manana fahefana koa amin'izay fahefana faratapony dia tia amin'ity zao tontolo zao ity io Andriamanitra io ary anisan'izany mipohirany ny teny fikasana sy ny teny fampanantenana omen'Andriamanitra raha ny tomboko ty taona ty ny Exodosy 9:1 zany Farao sy Egypte zany ange tsy manaiky an' Jehova Andriamanina fa tsy afabela ny fitsaran'Andriamanitra ary zay ny tsy tenitenenam-pona
makasika an'andriamanitra, makasika ny fivavahana, satria io andriamanitra io mamindra fo izy, maharo-po izy, kana misy olona raha miodina andriamanitra ange tsy tonga de mamely eo aminy eo mialanenina izy, manoro hevitra izy, mizahatoetra izy anaraka ny teniny ven'ny olona satsia anisan'ny zavatra lehibe mampiavaka an'io andriamanitra io ny fitiavana sy ny famoram-po zay fantatritsika tsara ny anarantsika teto tao anatin'ny fampahirizana mitoetra an' Jesosy. Fanjakako tsy avy am'izao tontolo zao izy, fa raha avy am'izao tontolo zao ny fanjakako ho miady ny mpanompoko ka tsy namela ho atolotra eo tanany Jiosy. Tsika tsy afaka ilaza ny Jiosy tamin'izany vanim-potoan'izany fotsiny teny soratra masinambara fa tena tsy avelany ho atolotra eo tanany mpivavaka zay tsy mahatakatra ny zava-mihafa ny soratra masina. Inona ny zavatra nataon'i Jesosy? Ny azo fijaliana, manambara ny fitiavana lehibe nasehony tamin'ny zanak'olombelona ary momba hafantaritsika ve Andriamanitra tonga nofo anke izy ny aranonina tamintsika ary ahoana ny filazan'ny Jaona toko voalohany azy, izy no naharina ny zavatra rehetra, tsy nisy ianao, tsy nisy ty tany honenatsika ty, tsy nisy Madagasikara raha tsy Jesosy. Kanefa inona ny vokany? Nga ny olona mahatoky ny teniny, nga ny olona manaiky ny toromarika zay omeny, ary indrindra ny kristianina tsy mahatakatra an'izany fa hoe anka tsy miresaka an'izany baiboly zany, tsy miresaka an'izany tenin'Andriamanitra zany raha tsy anam-piangonana fotsiny fiainana ny tenin'Andriamanitra natao hiainana. Ary ny olona manolo tena ho an'Andriamanitra de olona manaiky hiaina ny tenin'Andriamanitra mandritry ny anim-piainany rehetra, eo misehatra misy azy rehetra na inona toetra, fa tsy tena ao amin'ny asako de apetrako any mahandriamanitra an'Andriamanitra, eo amin'nany endrena eo de apetrako any, fa rehefa ny ampiangonana fotsiny no manaja an'Andriamanitra, fa rehefa tafavoaka eo tsy manaja an'Andriamanitra. Rehefa nandray fanapahakevitra ny olona hiaraka aminy de tokony fiainany ray manontolo miaraka aminy mandrakariva. Io Andriamanitra io tena mitondra vahaolana izy, fa ny vahaolana hoentin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny vahaolana hoentintsika. Paoly apôstôly anisan'ny nahatakatra an'izany ka niteny an'ity teny ity any amin'ny Korintiana voalohany toko 4:20 teny 9:telopolo tapany voalohany hoe fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana. Aiza ho aiza re olona, aiza ho aiza ry tompona andraikitra isa tokony ny fahatsapahantsika an'izany hoe raha Andriamanitra hianteratsika tsy tompon'ny fikotranana izy, tompon'ny fiadanana, tompon'ny filamenana, tompon'ny famindrampo. Ary zay indrindra mahatonga misy antony io Exodus toko 5:1 io mahatotonga amintsika satria mitohy mandritra ny ty taona ty. Raha mijery tsika iverenantsika ny Exodus sy toko 5:1 ny zavatra nisy tao anatin'izy io sady mampiseho Andriamanitra an'le Israely zay mifidiny kanefa niodina taminy nanadino azy, fa rehefa tena natsiaro mijalika ny taraina taminy onena Andriamanitra de namonjy namindra fo an'reto Israely reto Andriamanitra. Fetsy andanin'izay iza ny mampahory azy? Egipta nefa tsy mihinao Jehovah Andriamanitra, ary io nieritreretin'ny olona hoe rehefa tsy manana ny Jehovah Andriamanitra de hoe tsy manana fahefana ny tany Egipta tsy mino azy Andriamanitra, diso hevitra ny olona zay ny tsy tsapan'ny olona. Ary za de matahotra mihitsy amin'ny olona miteniteny foana makasika ny fivavahana kristianina, na inona na inona frere havany tsy afabela eo ambany fitsaran'Andriamanitra izy. Ohatra ray goavana ny Egipta, Exodus toko 5:1 iverenantsika vakina kely. Ary Jehova tamin'ny Mosesy ankehitriny ho hitanao zay ataoko amin'ny Farao, fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny taniny. Raha nijerevantsika io tamin'ny fampahirezana farany, misy zavatra roa, zavatra tsara ny anankiray
andriamanitra amindra fo anafaka ny Israely andefa azy ho afaka eo amin'ny fangeajan'ny Egypta. Fa ny lafiny anankiray misy famalian'andriamanitra koa any Farosy Egypta zay milaza fa tsy malala an' Jehova, tsy manaiky an' Jehova mba hisaintsainantsika eo anatrehan'ny fiainantsika. Kanefa mampiseho ny lehibe ny famondrompon'Andriamanitra. Ary ina moa no namitianantsika azy tamin'ny farany ny famaly amin'ny Malakio, Malakio 4, Malakio 4. Ary Andriamanitra rehefa miteny dia tanterahany Malakio 4 dia ny 7:20 sy 20 sady teny fampanantenana. Andriamanitra zany rehefa mamaly vavaka olona anankiray izy dia zavatra roa ihany ny zavatra mitranga. Rehefa tonga ny teny fikasany ny famondrom-po ataony dia sady misy famonjeno, misy fandriana, misy famondrom-po, misy fitsarana. Malakio 4 ny 17 sy 20 ary ho rakitra sy ho ahy ireny ozy amin'ny andro izay ho tendreko no Jehovah tompony maro ary ho antra azy toy ny olona antra ny zanany lahy zay manompo azy tsy tokony adinontsika io. Ianao rehefa mitaraina amin'Andriamanitra dia tena mamaly izy fa saingy misy zavatra takinikeo tanterahanao fa tsy hoe ka tena meo aty Andriamanitra dia hoe mananteny ianao fa azon'iny kanefa tsy hanao zay sitrapon'Andriamanitra. 20 ka dia ho hitanareo indray ozy ny tsy fidoviany marina sy ny meloka dia manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy iavaka. Ary ataon'Andriamanitra io tsy resaka fampitahorana. Andriamanitra nge izy tsy mampitahotra ny olona, milaza fotsiny izy ny loza hitranga amin'ny olona, kanefa manambara koa izy ny vahaolana mba hahafahan'ny olona miala amin'ny zavatra mafy mety ianjady aminy. Matetika moa rehantsika omben'ombeny fampitahorana maro isan-karazany isy ady isy an'izao. Fina mba le vahaolana omena an'le olona fa tsy misy hafa tsy ny fiverenana amin'Andriamanitra dia miditra an-tsehatr'Andriamanitra. Afaka tena mitondra vahaolana tsy hay eritreretina eo Andriamanitra io. Kanefa ny vahaolana avy amin'Andriamanitra manaraka ny toetrany, tsy tompon'ny fikotranana izy. Ka raha misy vahaolana raisina ao anatin'ny fikotranana tsy avy amin'Andriamanitra zany fa ao anatin'ny fiadanana. Ary io ny afatra izay nampitaintsika miditra amin'ny taona 1920 antso mba ahatsapa ny famondrom-pon'Andriamanitra dia ny fitiavana. Ka raha tsapantsika fa fitiavan'Andriamanitra dia tsika ny tokony hanam-pitiavana hanana famondrom-po. Araka ny resahantsika eo rehefa tena jerevantsika iny Exodosy 1 tena grasy nomen'Andriamanitra ny vahoakany izay tena mitaraina aminy famotsora-keloka fa ny manaitra atao anatin'ity Exodosy 1 ity. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy ozy ankehitriny dia ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny taniny. Amin'ny dika teny hafa dia zao ny ilazany azy hoe ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy ankehitriny dia ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao fa ny fahefako mahery no andefasan'ny Israely ary ny fahefako mahery no andefasany azy hiala ny taniny. Zany hoe tahaka ny gadra eo anivon'ny Egypta ny zanak'Israely tamin'izay vanim-potoana izay. Ary Andriamanitra tsy hoe izy ny manome grasy manafaka mamindra fo, tena manao fampitsoran-keloka dia tonga dia miteny fotsiny hoe tonga dia miala ianao fa sehony heriny. Ahoana ny fomba fisehon'ny herin'Andriamanitra? Atao mitery vaimata mihitsy Farao, avitsony ny oloko. Zay ny afatr'Andriamanitra mba hahafantaran'ny olona fa na tsy mino an'Andriamanitra ary Farao misy vanim-potoana teren'Andriamanitra tsy afa-miala ary tena iaiky tanteraka mihitsy hoe maty raha vao tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra hoe alefaso ny oloko hiadana, alefaso ny oloko anompo ahy. Andriamanitra tsy midina mivatana ka hitatsika izy dia iny mibatatsika dia nanafaka atsika teo amin'ny toerana nangejantsika. Fa sehon'Andriamanitra ny fitsarany ihany koa ianao araka fa tereny zay nampahory ianao andefanao
ary mafy ny zavatra miatra ary eo tsika fotsiny no mipetraka satria matototonga amitsika zany teny zany de misy antokony olona roa Israely te azo fa mitsorakeloka ve sa mipetraka ao ny Farao tsy mino an'Andriamanitra sy ny Egypta zay tsy mirarahan'Andriamanitra ka mampahoron'olona de eo tsika mandinika ny tenatsika fa ny zavatra mitranga raha tena Israely marina ianao mitaraina am' Jehova vitanao mitery vaimanta ataon'Andriamanitra am'izay milaza ny tena ho Farao fa alefa no afaka ianao kanefa tsy afaka mahamaimpoana am'izao ianao fa inona no tokony atao verena amin'Andriamanitra fotsiny na iza ary araky ny mambaraka tsika tsy afaka mamaritra izy Farao fa aminao manokana misy mangejanao de misy Farao mangejanao ary ve mentehitra amin'Andriamanitra ianao miditra antsehatra Andriamanitra mandevina ny Farao ao ny fianakavianao misy Farao mangejanao ao ny toeram-piasanao misy Farao sy Egypta mety maromaro mangejanao mampahory ianao ao ny faritra misy ianao tena mahita mihitsy misy Farao mampijaly mampahory ianao de eo amin'ny firenena koa de misy Farao misy olona maromaro miaraka amin'ny Farao tsy matoky ny herin'Andriamanitra fa tsika tsy miady aminy inona no atao verina amin'Andriamanitra fotsiny avelao Jehova ny miady isika manginy fa ny zavatra azo antoka raha io ny teny fikasana omen'Andriamanitra amintsika de arongy ny toromarika omen'Andriamanitra de tahaka an'izay toromarika rehetra nomena na tamin'ny Covid raha zay nanaraka ny fampahirezana betsaka nge nianaza napetraka Andriamanitra rehefa lasa le Covid de ririndasa tsitsarona de adino ohatran'ny toromarika napetraka Andriamanitra miditra koa ary tsy afaka ilasa sika miadana firenetsika miadana fiangonantsika miadana tokantranotsika fa misy zavatra ohatrany mangeja foana satria inona ny antony mbola tsy Andriamanitra ny miady tsika ny miady mandrapatonga atsika resy lahatra tanteraka mihitsy ka hitaraina amin'Andriamanitra hoe vonjeo zay fa mbola misy zavatra mafy menjady fa ny zavatra azo antoka kosa nefa misy teny fampanantenana de io teny fikasana nomena ny Mosesy io ary matoa nomena ny Mosesy ny teny fikasana na Mosesy kirary kivy manoloana ny toe-javatra mitranga rehetrarehetra tsisy azo natao hoe ny heriko ny fahaizako nandeha etiko na mahaolana teo amin'ny zanak'Israely todika atao amin'ny Jehova izy mba firy amintsika rere olona mitodika amin'ny Jehova voninahitro an'Andriamanitra rereny rarak'isika sodranao Jehova Andriamanitra renao ny tenanao zay tonga mampianatra fa misy ianao tompony vahaolana ianao ary eo amin'ny lalana tsy afahana imboaka mahita fomba tsy aheritreretina foana ianao mba hitondra fiadanana ho an'ny olona tao ny mpanomponao tsirairay avy ny sambatan'olona mba hita ny herinao miteritra tanteraka aminao mba andraisany fahafahana de matoko sy miheny fa ansatronao de hitsotra mandrakariva amin'ity firenena ity mba hanana ny tompon'andraikitra rehetra fahendrena misotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen no velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy nanao na fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva